Miaraka miombavaka indray isika amin'ity fotoana ity izay hitondrantsika mavaka manokana ireo mpampianatra sy mpanabe. Koa manasanao ary fa hiombona amin'izany vavaka izany isika. Vavaka to. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Isaoranay anao indray ny tombontsoa izay anananay. Mbola ahafahanay miseho eto anatrehanao, tsy noho ny fahatanterahanay nefa. Fa na dia mpanota aza izahay, dia navelanao mbola hanina izao tombontsoa izao, ko mangataka famelan-keloka, fahatsapana antokany amin'izany, mba hanananay fasahiana, tsy misalasala raha hanonona mbavaka manokana izahay ho an'ireo mpampianatra sy ireo mpanabe. Isaoranay anao Tompo ny fafana manana azy ireo amin'ny lafiny rehetra. Isaoranay anao ihany koa ny tombontsoa amin'ny sehatra izay ahafahana mandray ireo taridalana avy amin'ny ireo mpampianatra ireo, ny fanabeazana manokana izay hitaizanay tsy amin'ny lafiny tokana fa amin'ny sehatra rehetra. Tompo malalo, ankasitrahanay ianao ny amin'izany. Koa toany hery izy ireo, toany fahaiza-manao hatrany, fahasalamana tsara ary fahavitriana, satria eo am-pelantanan'izy ireo ihany koa Tompo ny hoaviny fiainany tsirairay avy izay apetraka mandrakariva eo am-pelantananao. Anisan'ny fototra izay mahavanona ny taranaka ny amin'izany fampianarana, sehatra fampianarana sy fanabeazana izany. Koa mino sy mahatoky izay Tompo fa raisinao an-tanana hatrany ny momba ireo vondron'olona ireo. Miombo bavaka ho azy ireo zahay satria fantatray fa ianao ihany koa dia manomana ny tsara indrindra ho an'ny ankohonana izy ireo, hifanohana aminy amin'izany adidy masina izay napetraka tamin'izy ireo izany. Bavaka manokana ho an'ny Madame Yolande izay ankehitriny, anatin'ny tsy fahasalamana, efa misy ny fitsaboana kanefa mba hiditra ny tsehatra manokana ianao Tompo ny amin'izany mpanomponao izany, ka ho kasiany taranao manokana ny endriky ny fitsaboana rehetra, ampinao izy ny ankohonany ary ahita fiadanam-po. Na dia eo aza ny tsy fahasalamana, hiverina amin'ny laoniny iray ane zany, ary ianao misy Tompo no hampahery azy mba ahafahany fanafody sy ny fitsaboana izay atao hiasa tsara ara-potoana ihany koa. Dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen.